Matiriry tao an-tranony tsy nisy ny raharaha i Roland na i Rola izay jolahy raindahiny tamin'ny distrikany Ambohimasoa iny raha ny vaovao voaray atrany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany aza dino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsarova hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa neto isan'andro tsy ampiadrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndahoary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny asan-jolahy no tena iompanantsika atao anatin'ity vidéo ity ka noho izany dia andao ho resantsika ireto manaraka ireto. Vehivavy iray dia amby 20 taona namoy ny ainy no niloza teny anosy katikatra iray tradoza tamin'ny lalana midina isoraka miazo any anosy iny no nanao izay lozan'ny famovoizana izay tavoaka ny lalana tamin'ny fiolahana iny ka nianjera tany amin'ny lalana ambany manamorona ny farihina anosy nivadika ambony ambany ary potika tanteraka ny fiara tanora kely daholy ireo olona 5 tao anatiny tsy tana ny ainy iray raha ny fikaroham-baovao voa mafy tsy nahatsiaro tena ny mpamily an'ity fiara ity ka ny afatra mitandrema ihany amin'io setrasetra sy fandehanana mafy io fa io fandehanana mafy io ihany no mahatonga ny loza tahaka an'izao ka aleo misoroka toy izay mitsabo. Mpanao sinto mahery roa lahy tratra ny velam-pandriky nataon'ny polisy-pirenena teny Isotry. Vehivavy avy nisy nanendaka no tonga nametraka fitarainana atao amin'ny komisaria Isotry ny 17 septambra lasa teo iny tokony tamin'ny 12 ora sasany tany hoany araky ny fitarainana nataony dia lasan'ireo olon-dratsy ny poketrany nidina teny an-toerana ireo polisy manao fanamiana sivily nikaroka ireo jolahy izay nanao ny asa ratsy natao ny fanarahandia sy ny velam-pandrika dia tratra teo ampanaovana ny asa ratsiny teo amin'ny bazarima Isotry ireo mpanao sito mahery roa lahy ireo poketra misa roa vao avy no endahana no hita teny amin'izy ireo nandritra ny fotoana nisamborana azy roa lahy ireto nentina teny amin'ny brown police natao famitorana ireto mpanao sito mahery ireto mba hanokafana fanadiadiana mialohana hanolorana azy ireo eo anatrehany fampanoavana midika izany fa tena mahamay iny Isotry iny ary tsy voandroany no nampahamay an'iny toerana iny fa efa hatramin'ny ela dia nahitana an'izay resaka tsy fandriampahalemana indrindra fa sito mahery sy roa izay eny amin'ny Isotry sy ny manodidina iny hany ka tena mampitaintaina ny handeha eny amin'ny faritra iny ity resaka sito mahery izay tena manjaka eny Isotry sy ny manodidina eny. Niahiahy ireo polisy-pirenena miasa eny an-tapenaka raha nahita ity ranamana ity izay nandeha teny amin'ny Akordigy tamin'ity herinandro ity hatrany. Polisy ve satsia io ny fantanina izay napetraka izy ireo rehefa nataony fanamarihana dia hita fa misandoka izy ka noentina eny amin'ny komisaria 67 hektara nanokafana famitorana taorian'izay fisamorana azy izay tsara ho marihina hatrany tsy azo atao ny misandoka andraikitra ary mampigadra izany misandoka andraikitra tsy hanao izany raha toa garitratra ianao. Ny fanao saka sy totozy tamin'ny totakely tany Brikaville indray ny zandary tamin'ity herinandro ity dinio hoe nanomboka tamin'ny ray ora maraina ry mpangalatra no niafina an'ireo zandary izay tarihiny CB-ny Brikaville tsy misy miala eto hoy namantsika izay iray drodroka noho ny tamin'ny 10 ora maraina dia tratehaka ny iray tamin'ireo jolahy ireo koa satria tao amina orinasa iray no niseho ny tantara dia vitelogony be izao no tratra teny amin'io zalahy io. Ny posy sy tondrana ny entana ihany koa vonina atao ny mpiambina ny orinasa nilaza fa zandary nanao tanamariny fandriampahalemana no nahazo numéro CB ka raha misy olona tafiditra atao amin'ny orinasa izay iambenany dia tsy nisalasala ny antso izy. Tena isorana ny zandary ao amin'ny brigade territoriale Brikaville fa tonga fotoana vitsy ka izay no antony izao fahitana vokatry ny fiasan'ny zandary any an-toerana izao. Fiara vaventy iray no maty teo ampidinana nitetezana nosy zato hianandrefan'iny tamin'ity herinandro ity niteraka fitanana lava sy ny fahasirenan'ireo mpampiasa lalana moa ity fa afatesan'ny fiarabe teo amin'ny fivovan-dalana ity. Nanokafana famitorana ny mpamily ilay fiara izay niteradoza teny Andranomeny
avy ny ambohidroa hihazo any andranomena io Toyota io no voalaza fa nilaozany hisatra. Mpandeha an-tongotra misa 420 izay voafokany ahitana zazakely iray 5 taona. Raim-pianakaviana iray 420 taona anisan'ny naratra mafy no tapitra ny ainy no tonga tany amin'ny hôpitaly. Mandray an-tanàna ny raharaha ny polisy firenena amin'izao fotoana izao amin'izay resaka lozam-pampoizana izay miseho etsiro izay tsara ho marihana trany fa mitandrema ihany ireo mpamilya amin'izay setrasetra izay miteradoza matetika tato ho ato izay. Andao amin'izay ho resantsika ity tranga izay mendrika atao horonan-tsary noho ny zava-misy ity. Maty irery tao an-tranony tsy nisy ny raharaha Irolan na Irola izay Jolay raindahiny tany amin'ny distrikany Ambohimasoa raha ny vavavoray hatrany. Efa narinty fiarahamonina izy io na ny rainy izay efa niraony nintelo hovonoana aza nandroaka azy ny vadiny efa niala taminy kanjo ny very natao amin'ny vadiny ray ilay kary no tao amin'ny hanaraka azy ramatoa fa tsy nety. Rehefa izany na olana nandritra ny alakamisy alina sy ny zoma tontolo andro io vadiny io no fatorany vorondamba ny zanak'izy ireo izay mirahavavy ny Rafozany tsy afa nihetsika fa norahonany ihany koa ary dia teo imason-drafozany izy no nanolany io vadiny io. Afa nitsoka ihany ilay ramatoa no ny farany ary niantso ny rahavaviny. Ity farany izay nampandre haingana ny polisy firenena nidina teny an-toerana ireo polisy sambotra azy kanjo nitsoka izy. Nanenjika azy ireo polisy no ny tao mitakona dia nandrasany sy namoahany antsy lavalela. Voatery nitifitra ny polisy taorian'izay ary mbola tafatsoka ihany izy na efa voan'ny bala azy. Nisitrika tao an-tranony ao Ankarimbe kominina Manandroy izy taorian'izay tapitra ho azy tao ny ainy. Ny fokon'olona tsy nasasaina taminy noho ny zava-dratsy izay vitany. Mahatsiaro afa-doza aza ireo mponina amin'iny Ankarimbe Manandroy sy Antalata antsinanan'iny rehefa maty ity olon-dratsy ity. Midika izany fa noho ny ratsy ataonao ihany no mahatonga ny fiarahamonina izay tsy miraharahanao na dia misy manjohanao aza. Izay ilay hoe ny soa atao levenam-bola fa ny ratsy atao loza miantona. Izay no masaka azona rosy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy. Misaorantsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny videontsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.